jekolina ao amin'ny sikajy maharitra no manatanteraka ny asa fanontony. Andriamatoa Rabelisonandrianina no mitendry ny zava-maneno ary ny antoko-pihira eto Ambavahadimitafo no hitondra ny afatr'Andriamanitra amintsika amin'ny alalan'ny toriteny ankira. Javana, amin'ny tombonanao mandrakariva ane ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy ilay mpanavitra antsika. Andeha itsika hidery sy hisaotra an'Andriamanitra amin'ny famakiana ny salamo. Salamo fahavalo amby zato, ny andimy voalohany ka hatramin'ny fahadimy. Salamo fahavalo amby zato, ny andimy voalohany ka hatramin'ny fahadimy. Tanterahantsika sobakitsika ao am-pitsanganana izany dia aka hitsangana isika ary vakitsika amin'ny anavan'ny Tompo. Andriamanitra, tafatoetra amin'ny fo, ny fanahy no mihira sy ankalaza, ny foazako ka misokamo, ny fomaraina koa aho, iveranao eny amin'ny firenena maro aho Jehova, ary ankalazanao eny amin'ny Jery-Kristo. Ka lehibe no tranahitra ny famindraponao, ary mipaka eny amin'ny rahona ny fahamarinanao. Isandrasana ambony lanitra ianao Andriamanitra, ary ao etsy ambony tany rehetra ny voninahitra ao. Amen. Andriamanitra, endray tokoa ny voninahitra ao. Endray ny alehibiazanao, endray ny famindramponao. Mideranao izahay satria Andriamanitra ambony Andriamanitra rehetra anao, tompony tompo ianao ary Andriamanitra masina. Misaotra anao izahay noho
dia mierikerika foana izay ka tsy mitanjona anao Andriamanitra. Indrisy tsy tafatoetra aminao ny fonay ka tsy maharitra ny miandry anao izahay. Tsy matoky ny fitantananao ny fiainanao izahay, fiainanay izahay. Fa ankehitriny dia fona aminao, mandrafo aminay, mamelany iray. Andriamanitra sy anay tokoa ianao ka matoky izahay fa avelanao ny helokai dia entinay ao anaty Jesosy Kristy zanakao dia mifona ao aminay mandrakariva. Aza mafoy anay ianao Jesosy eo ary terizy izahay mandrapahatonga anao indray iseho eny amin'ny rahoana. Fa ny fitiavanao izany indrindra no mahatonga anay miompoa mampanahy ankehitriny ka manotanteraka izao fampivavahana izao. Mba voapisy zava-tsoa izahay ankehitriny ary aoka ny teninao izay nonay fa omenao anay anio mba tsy hiverina foana ny aminao raha tsy efa mahatanteraka sy ambinina amin'izay andrahanao azy. Ka ny fanahinao masina tokoa anay hiasa aminay tsirairay avy, tarika anay amin'izay rehetra ataonay, fa tianay atao voninahitra ny anaranao indray izy ane izao fotoana izao. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy no ahafahanay manao izao afaka izany. Amen. Tonga eo amin'ny fotoana ankalazana ny tenin'Andriamanitra isika ary avany ny okazionany ho amin'ny fikaizana. Izy rehetra sy ny zatovo amin'ny anaran'ny Jesosy Kristy Tompo tsika rehetra manome finaritra. Ndikan'izay manko dia mbola misy tesitesitra be tonga eto satria manao Jesosy zany tokony tsy mila tesitesitra. Ino aloha hevitsika aloha e? Tafatoetra ny fony izay miandry any fotoana. Tsapaona fonao ao ve sady tavela mitokotany many an-trano? Ao! Sikafo ny baiboly ao amin'ny Luka fahaenina dia ajanondy eo. Luka fahaenina dia fahatelo amby efapolo ka hatramin'ny sivy amby efapolo dia ajanondy eo. Raha telefôna tany aminao dia arehatra ny jiro. Dia ametaka fanontaniana kely aloha hoe tsy vahina misy tsy manao raharaha ve tsika? Io alehetreritra amin'ny fotsiny. Fa tena manao raharaha. Fanontaniana faharoa. Iza ny solotenan'Andriamanitra hita maso etỳ an-tany ao an-tranonareo? Dada sy neny. Ao a? Dia izao. Misy tantara anankiray ity a. Tantarany balika ilay vehivavy a dia bika ilay lehilahy. Sabotsy ny andro tamin'izay. Dia rehefa ozy neny hoe handeha tsena aloha zanako fa eo lohanao a balika ataovy ny raharaha alameny ny trano zay a lasy neny a hoy mamoa lasy neny anaiky tsara izy a lasy neny nandeha tsena vetivety eo veriny neny ary rehefa veriny izy a efa avy niantsena izy gaga ory balika zao hoe natao hoe trano milaminy inona natao ny balika? Ay izy kay a mbola teo am-pandriana ihany niaraka n'ilay sakaiza-tsy fony izay le mamparenina sy mampamoana sy mahajano dia teo izy a dia tsy nalamina ilay trano. Variana tamin'inona izy zany? Variana teo izy tsy tadidy lay afatry neny nefa izy nanaiky tsara fa manao an'ilay mpiry-trano. Teo izy vongongonina be fa inona amin'izay nongongonina tsisy fantatra intsony. Izy indray no menimenina. Teo izy vao nanomboka nalamina ny trano. Dia noho ny avy eo dia ory ny mamany. Ory bika azafady avianao aty. Zao a tonga dia andrahoy ny vary fa izahay karakara ny sakafo-tsika ity. Ny anareo koa izay foana ve raha nareo tsisy anaovan-tsara zay mbola mijery an'ity indetransola ity nareo maneligelina be. Nitsangana ihany izy nandeha nandro an'ilay vary.
avianao ty fangatsika nahandro bomba voanjo fananiny aevary a tsy masiny rano fananiny nanaiky ijery an'ilay nanaiky ny antso mamany any izy fa tsy nataony tsara ilay zavatra nataony teo vao ninana bomba voanjo zany fa atao hoana mo vidy iny niomana ny amin'ny lahady iny amin'izay tonga ny lahady maraina andamaika nafatara sekolelady andamaika miazakazaka amin'izay lasa ndeha ty am-piangonana vitra sekolelady anomboka nypampofavana mbola teny an-dalana aloha bika efa teny an-dalana mifamatika ny zavatra noentiny inona ozy nareo noentiny rehefa teny an-dalana efa tsy afaka miverina itsy satria efa tara noentiny bika dia telecommande ny teny an-tanany teny an-dalana iverina tara tsy iverina telecommande noentina mamenatr'olona tsy azo atao nininona fa dia noentina mifombo dobodoboka ataoko ahoany ty telecommande ty atao ny poste hitan'ny olona dia nientina ihany tonga taty am-piangonana dia sangantsika no nirakitra ombitary ary efa nanao nirakitra dia ibalika mbola variana tao anatin'le resaka ary ny tao anatin'le resaka dia zao hoe omeo anay le zavatra zay ny resaka tao anatiny tao dia zay ny resaka farany nandalo teo aminy ilay fitaty rakitra dia izy sady tsy mijery naka vola tany am-posy le telefônina ndray lasa tany anatin'ilay fitatazan-draka tobotoboka be ny fony tsy azo atao ninenina ko le fitaty rakitra efa lasa efa tonga ety efa natolotra tsisy miditra tamin'n'oan'izy da efa nipofavana inona lesy masitrana araka izy rehefa maniraka ny ray aman-dreny a dia mba efa solotenan'Andriamanitra reny ajanony mihitsy aloha izay mety be dia be ao anatin'ny fonao ao tadifa zay betsaka ao anatin'ny fonao mivoaka eo amin'ny vavanao a mivoaka amin'ny fihetsika ao rehefa ty am-piangonana dia etrety hoe eo amin'Andriamanitra inona ny tokony ataoko dia jereva nge ny lika toko fahenina fanontaniana ny apetrany dia sanitsika mamaly any an'eritreritra any lika toko fahenina andininy fa enina amby efapolo vakiko ohatr'izao zany le izy ary nahoana ianareo no miantso aho hoe neny na hidady nefa tsy manao zay lazaiko raha Jesosy ndray zany no miteny dia manao hoe ary nahoana ianareo no miantso aho hoe tompo nefa tsy manao zay lazaiko manomboka androany a dia tadidio fanisitrapon'Andriamanitra no tsy maintsy ataontsika ato am-piangonana sy naiza naiza dia izao hitsangantsika araka izy hitsangantsika tsy misy olombelona tanteraka eto amboniny tany fa raha maika mifahotantsika atsika dia matoky somary mahay manapaka antsika Andriamanitra dia hivavaka tsika dia izay teneniko averinareo hivavaka isika Andriamanitra indreto zahay tanora sy ankizy manolotra ny fonay anjakao ianao no mpanjaka ny fonay Jesosy anaiky izay lazainao izahay anaiky anao ny sitraponao mifona aminao zay Jesosy mety tsy nanao ny sitrapon'ny dada sy neny tsy nankatoa azy ireo fa nanao zay ditra ny fonay misaotra Andriamanitra fa mandalo zao rehetra zao sy ny fitlana fa zay manao sitrapon'Andriamanitra no maharitra mandrakizay amen ovakitsika ilay tenin'Andriamanitra teo a lika toko fahenina andininy fafiro izy teo fahenina amby efapolo ao aorianany telo isa roa telo somary vakina mafy kely fa fanontaniana izy isa roa telo
Meno anay mba hahafahanay mifantoka tsara amin'izay ny teninao izany, ary andray ny afatrao amin'ny fahazavan-tsaina ka ho tonga mpanompo mahatoky sy mankatoa izahay. Dia amin'ny anaranao lehibe sy mahavonjy no anaovanay izany vavaka izany. Misaotra Tompo, amen. Ka amaky sy ny soratra masina sika, izany dia hitantsika ao amin'ny bokin'ny Isaia 30, ny andin'ny 17 hatramin'ny 12. Isaia 30, ny andin'ny 17 hatramin'ny 12. Amin'ny anaran'i Jesosy, koa Jehovah dia mbola hiandry mandra-pamindra ny fo aminareo, ary mbola hitoetra any amin'ny avo izy mandra-piantra ny anareo. Fa Andriamanitry ny fahamarinany Jehovah, sambatra izay rehetra miandry azy. Fa ianao, ry firenena mitoetra ho aziona any Jerosalema, dia tsy hitomany intsony, fa hamindra fo aminao tokoa izy, raha reny ny fitarainanao. Eny, raha vao reny izany, dia hamaly anao izy. Ary omeny ny tompo mofo fahoriana sy rano fahalelovany anao, ary tsy herintsony ny mpampianatra anao. Ny masonao ahita ny mpampianatra anao, fa na mivily ho amin'ny ankavanany anao, na mivily ho amin'ny ankavia, ny sofinao dia andreteny ao ivonao manao hoe, ity ny lalana ka andehana. Ary holotonao ny takela-bolafotsy voapetaka amin'ny sampinao voasikotra, sy ny takela-bolamena voapetaka amin'ny sampinao anidina, ka arianao tahaka ny lamba maloto izany. Miala amiko no teny ataonao aminy. Filazantsara araka ny Lioka, toko 9, andin'ny 17 ka hatramin'ny 17. Fa tsy misy azo tsara mamofo ratsy, na azo ratsy mamofo tsara, fa samy fantatra amin'ny fony avy ny azo rehetra. Fa tsy misy manoty avy amin'ny tsilo na voaloboka amin'ny voaroy. Ny olona tsara fanahy dia mamoaka ny tsara fa mirakitra tsara ny fony, ary ny ratsy fanahy kosa dia mamoaka ny ratsy, fa amin'ny habeany ao am-pony no hitenenan'ny vavany. Ary nahoana ianareo no miantso aho hoe tompoko, tompoko, nefa tsy manao izay lazaiko? Izay rehetra manantona sy mandre ny teniko ka mankatoa azy, dia asehoko aminareo izay tahaka azy. Tahaka ny olona nanao trano izy, izay niady lalina ary nanisy fanorenana teo ambonin'ny vatolampy, ary no nitondraka ny rano dia namely mafy izany trano izany ny rika, nefa tsy nahozongozona azy satria tsara fanorenana izy. Fa izay mandre fa tsy mankatoa dia tahaka ny olona izay nanao trano teo ambonin'ny tany fa tsy nanisy fanorenana, dia namely azy mafy ny rika, ka dia nirodana niaraka tamin'izay izy, ary loza na haravana izany trano izany. Epistily nosoratan'i Jakoba toko 5, andin'ny 7 hatramin'ny 11. Jakoba toko 5, andin'ny 7 ka hatramin'ny 11. Ary amin'izany dia mahareta tsara rahalahy mandra-piavo ny tompo, indro ny mpiasa tany miandry ny vokatsoa amin'ny tany, ka maharitra amin'izany mandra-pahazo ny ranonorana aloha sy aoriana. Mahareta koa ianareo, mampahereza ny fonareo, fa efa mbiakaiky ny fiavian'ny tompo. Ary aza mifampimonmonina ry rahalahy, fandrao elohiny ianareo. Indro ny mpitsara efa mitsangana eo anoloan'ny varavarana. Ry rahalahiko, aoka ny mpaminany izay niteny tamin'ny anaran'ny tompo no alainareo ho fianarana ny fandeferam-pahoriana sy ny faharetana. Indro ataontsika fa sambatra izay efa naharitra. Efa renareo ny faharetan'i Job, ary efa hitanareo ny farany nataon'ny tompo taminy, fa miantra indrindra ny tompo sady be famindram-po. Ray masonao, manamasinanay amin'ny fahamarinana, ny teninao fahamarinana.
Iroso avy hatrany amin'ny asa vavolombelona isika ry havana, ka tonga amin'ny fanatanterahana ny batisa. Mandritry ny fiakaran-dray aman-dreny ety amin'ny alitara dia ataontsika ny hira fa 490 490 ny andiny voalohany sy faefatra. Ary aorian'ny batisa dia hisy feon-java-maneno ahafahany antoko-pihira miakatra ety amin'ny alitara hanatanterahana ny toriteny ankira. Antanteraka ny hira fa 490 andiny voalohany sy faefatra isika. Ampifaliana mandrakariva ry havako, indraisantsika an'ireto ray aman-dreny izay mitondra ny zanany eto anatrehan'ny fiangonana, fa indrindra manolotra izany ho an'Andriamanitra amin'ny alalan'ny sakramentany batisa. Aoka ry havana ho enotsika izay ambarany soratra masina ny amin'izao sakramenta masina izao. Hoy Jesoa, efa nomena ny fahefana rehetra ny an-danitra sy ety an-tany, ko mandehany ianareo dia ataovy mpianatra ny firenena rehetra, manao batisa azo amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina, sady mampianatra izay tandrina izay rehetra nanodiko anareo. Ary indro izao momba anareo mandrakariva, ambara-pahatonga ny fataperan'izao tontolo izao. Fa ianareo rehetra dia zanak'Andriamanitra amin'ny finoanan'i Kristy Jesoa, fa na iza ianareo no natao batisa ho an'i Kristy, dia nitafy an'i Kristy. Tsy misy intsony na jiosy, na grika, na andevo, na tsy andevo, na lahy, na vavy, fa iray ihany ianareo rehetra ao amin'ny Kristy Jesoa. Noho izany ary ry ray aman-dreny izay niteraka, dia misy izay fanekena ataonareo eo anatrehan'Andriamanitra sy ny fiangonana izay angatahany hitsangana ankehitriny. Eto anatrehan'Andriamanitra sy ny fiangonana, manolotra ny zanaka eo an'Andriamanitra raintsika izahay, ekenay ny joro na amin'ny teny na amin'ny asa, ho mpanompon'Andriamanitra mahatoky, mba hahatonga anay ho fianaran'ny zanakay amin'ny androm-piainanay rehetra. Ekenay ny anatanterahany fiangonana amin'ny zanakay, ny fitaizana rehetra araka ny filazantsara tokony atao aminy, mba hitombony amin'ny fahalalana izao fahasoavan-dehibe raisina avy amin'ny Andriamanitra izao, sy hanekeny an'i Jesosy ho tompo, mba ahazony hery andava ny asan'ny Satana rehetra. Vonina ny vavaka ho azy sy hampianatra azy hivavaka, ka hampiditra azy ho mpianatra sekoly alahady izahay. Ekenay ny hampianatra azy ny anton'izao fanaovam-batisa izao, ary ezahinay ny hitaona azy ho mpandray ny fanasany tompo. Ny herin'Andriamanitra no iankinanay hahatanteranay izany. Amen. Efa ren'Andriamanitra izany fanekenareo izany, matoky azy fa izy hanampy anareo, azahoanareo manantanteraka izany andraikitra masina izany. Ary tsarovy mandrakariva fa ny herin'Andriamanitra dia tanterahina amin'ny fahalementsika olombelona. Hivavaka isika. Andriamanitra ray tsy toa, tia dia tianay tokoa ianao, ary ny fitiavanao dia melo mandrakariva ny fitiavanay ianao. Tsaronao izao ny didin'i Jesosy Kristy tomponay, sy ny teny fampanantenana izay nomeny tamin'andro reny izao sakramentany batisa izao, ko mitalao aminao izay raha io, manatrehanay. Aoka ny fanahy masina nome hery ny asa tanterahanay
eto mpanaovana izao batisa izao. Rano mamelombelona ny zavaboary ity ary manasa ny lotony nofo ao famantarana ny fanadiovana anay eo amin'ny fiainana vaovao amin'ny Kristy ane izao. Izao zaza atao batisa izao ani ho voaray mandrak'izay ao amin'ny fanekenao. Ko amin'ny tafio zanaka ao izy Tompo, ampiresendrika aminy no ny asan'ny fanahy masina izay irina indrindra hitarika azy isan'andro isan'andro ao amin'ny voninahitra ao mandrak'izay. Fa amin'ny anaran'i Jesoa Kristy, ilay tia zaza no anaovana izany mivavaka izany. Amen. Afaka mipetraka isika reo. Ravelo Jauna Armino Angelika. Anaka, izao manao batisa anao ho amin'ny anaran'Andriamanitra ray sy ny zanaka ary ny fanahy masina ho aminao any anaka ny fahasoavan'i Jesosy Kristy sy nitsika. Amen. Ny mpatolotra anareo ny taratasy fanamarinana ny fahavitan'izao batisa izao miaraka amin'ny firana izay raha ny toeran'ny tompadika izao zao zaza izao ho voninahitra ny tompontsika. Hivavaka isika ry havana. Faly misaotra anao izay Tompo, fa tanteraka ny fanirian'ireto ray aman-dreny ireto. Miombinainao amin'ny Jesoa Kristy ny zanany, ka isan'ny vahoaka ny fanjakanao ray eo. Ny angatanay fiangonana Tompo, dia nitehirizanao izao zaza izao eo ambany fahasoavanao, ka mba haritra azy hatramin'ny farany amin'ny fivavahana aminao. Ampio reto ray aman-dreny Tompo, azony mantanteraka ny fanekeny nataony teo anatrehanao. Omban'ny fahasoavanao ani, ezaka rehetra ataon'ny fianakaviana, ny ray aman-dreny, ny fiangonana amin'ny fiaraha-mitaiza izao zaza izao. Angatanay Tompo izany mivavaka izany amin'ny anaranao Jesoa, lahy sakaizan'ny zaza. Amen. Ahoidan'ny teny fanomezatoky izay atolotro ny Tompo anareo, dia izy feonjava maneno malefaka reo anatin'izany dia amonjo ny toeranareo ianareo. Ho indrindra ny Tompo aminareo manao hoe anaka, aza matahotra hoy ny Tompo, fa efa nanavotra anao. Zaho efa niantso anao, ho ahy ianao. Ko mandehana, ekezao ny fifaliana izao zaza izao, ho voninahitra ny tompontsika. Amen. Faly miara-bantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo, amin'izao aladiny antoko-piry izao. Sady dian'izao dia efa angataka ny fanahin'ny Tompo tsika mba ampifantoka atsika sy anatika atsika amin'izao fotoana izao. Irenay tokoa raha mivoaka eto amin'ity toeranyity isika tsirairay avy dia hitoetra ao amin'ny fotsika. Hitoetra ao amin'ny Kristy Jesosy ka iorina, hiazona mafy, amin'ny faharetana sy ny fiaretana ny mafy, mandra-pahatonga ny Tompo eny amin'ny raony lanitra. Ny loha-hevitra hifampizarana ary indrindra hifankarezana amin'izao aladiny antoko-piry izao dia fanojo indrindra amin'ny loha-hevitry ny FJKM manao hoe tafatoetra ny fony izay miandry ny Tompo.
ny lohahevitry ny antokopira dia nalaina tamin'ny tononkira nataony davida tamin'izy nandositra ny saoly tany anaty zoy araka ny salamy fahafito amin'ny dimapolo ny andin'ny fahafito tafatoetra ny foko Andriamanitra eny tafatoetra ny foko ihira sy amikalaza aho manasanao ary avako malala mba akatoerana tsara ary esory izay rehetra mety manelingelinanao eny amin'ny toerana eny adino ireo zavatra rehetra mety mbola tsy mampitombona ny sainao asao koa ny namanao akaikinao mba hifantoka tsara ary indrindraindrindra amboary ny fonao ho toy ny tanolona ka aniriny ny tenin'Andriamanitra toy izao ny fisotry ny toroteny ankira isy fizarana roa ny tapany voalohany dia ampitondra itsika ny lohateny hoe tafatoetra ny foko ary ny tapany faharoa dia antsotsika hoe ihira sy ankalaza ao arak'izay mahatoroteny ankira izay dia amin'ny alalan'ny hira no entina ampitana sy fampizarana ny sitrapon'Andriamanitra amin'ity anio ity tafatoetra ny foko na tao anaty fitsapana mamaivay azy davida dia mbola nahavita milaza hoe tafatoetra ny foko Andriamanitra eny tafatoetra ny foko satria nahoana tamin'izany davida dia efa nahatsapa fa ny fanarana ny tompo izany fanarana ny tompo izany dia tsy maintsy misy zavatsarotra misedra zavatsarotra efa ny safidy ny anorina ny fony tao amin'i Jehovah izy ka amin'ny fotoatsarotra mihitsy ny tena namafisany ny fahatokiany any Andriamanitra tafatoetra ao amin'Andriamanitra ny fony davida efa manana fo voaomana izy efa manana fo misy andry ankinana izy ka nasendra ny sarotra aza dia tonga amin'ilay fiteny amin'izao fotoana hoe tsy mahare marary tsony ianao manokana ary ianao ve rehefa sendra ny manahirana sendra ny enjana dia mba mahavita amin'ny teny ohatran'ny davida ianao koa ary manaova toa azy aza variana amin'ny olana mahazo anao na variana mijery ny ranomasina manonja ho ny fiteny izao ary no ifampizaranay amin'ity anio ity raisy Jesosy Kristy tompo sy mpamonjy ny fiainanao ataovy andry ankinanao ny tompo ary matoky azy ekeo fa Andriamanitra dia fitiavana ary ny fitiavany mahatoy izao anao izy ampijoranao ka tsy atahotra ianao fa ho tena sa raiso ny hery avy aminy mba hahafanao hivoaka mpandresy manoloana ny ady sy ny zavatsarotra rehetra atrehanao ka ampitrakanao hatrany hatrany ary ny farany atolory azy ny tenanao ho fitaovana hampandrosoana ny fanjakana mety eza renao anio anjakan'ny tompo ny fiainanao mba ho tafatoetra ao aminy ianao iova sy avao ianao ninina fitsapana mahazo anao efa toety tafatoetra tokoa mantsy dia atsiaro maivana manoloana ny olana atsiaro sambatra tokoa manomboka izao ianao dia tsy ahotra intsony ka na hoe tafatoetra ny foko Andriamanitra eny tafatoetra ny foko anaraka hira anankiroa isika anamafisana izay toetra anankiray izay angatany tompo amintsika dia isika tafatoetra marina eo amin'ny tompo no mahatoy izao ahy anjakao ny foko no mahatoy izao ahy ny fitiavanao no mahatoy izao ahy ny famindramponao no maheto ahy izao ka nininona amin'seho dia avy aminao ka nininona mitranga dia fandaharanao atolotro avokoa ny tena ho fitaovana eo an-tananao omeko avokoa ny harena ho fampandrosoana amin'ny fanjakanao ny hery avy aminao no mampitraka toy izao
ny fanambinanao no mampahomby izay atao ka ny fahombiazana izay misy dia taratry ny fitahiana ary ny fangejana toa tsy nisy ny tafianao fahasahiana ka indro izay rehetra atolotro tsy misy fetra na ny kely na ny lehibe anao ireo ka anjakao re fa ny fahasoavanao no mahatoy izao ahy mijoro tsara tsy matahotra fa tena sa fa ny fahatongavanao ety an-tany no manadio ny amiko rehetra nanjary be fity nankahala herisetra.
anjakao ny fiainako raha ny fiainako izao ry jesosy no anjakanao ninona misy ao dia iova sy avao ho maivana ny fo ho sambatra tokoa ka tsy aotra ao nanao hoe anjakao ny fiainako e raha ny fiainako izao ry jesosy no misy anao ninona atao dia mety trotro izao na mafy izay mandroa isinda avokoa ka tsy aotra ao nanao hoe anjakao ny fiainako e anjakao ny tenako anjakao ny fanaiko anjakao izay rehetra anjakao tsy misy fetra
alohan'ny irosotsika amin'ny tapany faharoa dia tsika anao a raha mba hiaraka andiny tena kely sika amaly a reto fanontaniana reto ao an-tsainao. Mitoetra amin'iza na amin'inona zao ny fonao? Resy lahatra ve ianao fa mila mitoetra tanteraka amin'Andriamanitra ianao mba ho tonga mpandresy amin'ny ady rehetra atrehanao, na koa hoe resy lahatra ve ianao fa Jesosy ihany ny vahaolana eo amin'ny fiainanao? Anao manokana izany, ary mbola mety misalasala ianao dia fotoana izao andraisanao fanapahan-kevitra anitsianao izay mety ho fahadiso-kevitra eo aminao. Mankery anao izahay ary angatao ny fanahin'Andriamanitra hanampy anao fa ataony tanteraka sy lavorary izany. Hira sy ankalaza aho. Tonga sady eto amin'ny tapany faharoa ny toritenisika zao tompoko. Tamin'i Davida nihery tany anaty zoy no nilazany hoe hira sy ankalaza aho. Ny tena tia nytenena mantsy dia hoe hira ankalazan'Andriamanitra mpamonjy ahy aho. Ny olo iray matoa mihira amin'Andriamanitra izany dia te haneo fifaliana sy hanome voninahitra ho azy. Mihira averiko tsara, haneo fifaliana sy voninahitra ho an'ilay olona irainao izany na Andriamanitra. Ary izany atao hoe mankalaza izany a, mankalaza an'Andriamanitra dia mampiely ny anaran'i Jehova mba ho ekena sy ho derain'ny olona ny anarany. Raha toa moa ianao tsy dia havanana loatra amin'ny hira dia azonao tao ny mankalaza an'Andriamanitra ka araka ilay famaritana teo dia mampiely ny anarany a mba ho ekena sy ho deraina. Izay no atao hoe kristianina. Amin'izao vanim-potoana iainantsika izao tokoa mantsy dia miroborobo ny teknôlôjia ary azo atao ny mety hoe tsy dia mahay mihira loatra ianao fa ny mankalaza kosa angamba azo atao amin'ny fomba rehetra maro isan-karazana. Raha tsy laza fotsiny amin'ity afa-tsy ny Facebook ohatra, azo atao foana ny mankalaza ny anarany arak'ilay famaritana teo hoe mampiely ny anaran'i Jehova mba ho ekena sy ho derain'ny olona. Hikaisaka mahatsara ianao izany dia tokony aneo izany fankalazan'Andriamanitra izany, na mora na misarotra. Anisan'ny antom-pisian'ny antoko-pihira Ambavahadimitafo tokoa mantsy ny fiderana sy fankalazana an'Andriamanitra. Nandritra izay 70 taona mahery nisian'ny antoko-pihira izay dia tsy nijanona ny hira sy nankalaza an'Andriamanitra izy. Eny, na dia maro ara na dia maro aza ireo fitsapana miantra amin'ny mpikambana, amin'ny fikambanana, tsy nanakana ohatrany izy ity Davida, tsy nanakana ny hiderana sy ankalazana an'Andriamanitra izany fitsapana nahazo ny amaha zany. Niezaka trano ny amaha, nizara amin'ny hafa izay voaray, nizara fanana, nizara azavana, niezaka trany nandresy lahatra ireo izay nisalasala toy izao atao an'io izao, mampatsiahy ho an'ireo izay varim-bariana fa filazantsara ihany no ampinga sy fiainana. Raha tafatoetrara ny fonao dia tsy tomany, tsy isaona velively intsony ianao, manoloana ny fahoriana sy ny zavatsarotra fa hitory fahamarinana sy famonjena ny vavanao. Ioby ny fahamasinan'Andriamanitra sy ny indrafony maraina sy hariva
ny molotrao ho kristianina feno hira sy fankalazana ane ianao. Te hideran'Andriamanitra amin'ny feo tsara ianao, manentana anao izahay midira manatevin-daharana ireny antoko-pihira midera ny anaran'ny tompo ireny an'Andriamanitra ireny izay efa voatokana ho amin'izany. Ny amamanokana zao dia manokatra ny varavarany hatrany ho an'ireo izay mangetaheta te hianatra izany fiderana an'Andriamanitra izany amin'ny alalan'ny hira. Mirosoa ianao, derao ny tomponao, ankalazao ny tomponao, misaora ianao ny anarany. Hira roa no entintsika hanamarinana izay teny nataon'i Davida izay. Hira voalohany hitondra ny lohateny hoe taona maro nitoriana. Davida tsy hoe vao heritaona izy dia heritaona azy dia efa nidery, fa nandritra ny fiainany manontolo izy vao nahay ny hira dia nankalaza ny tompo. Ary ny hira faharoa hitondra ny lohateny hoe ny vavako itory. Taona maro nitoriana, dera laza hery aza atolotra ianao ray, fa lehibe ny fahasoavanao sy ny fitiavanao anay. Aina hery tanjaka koa dia avy aminao avokoa, izay hoety mampanjaka ny soa sy ny tsara ary koa ny fahasoavan-dehibe. Ny finonomenao anay ka tsy mba hirehare, voatendry izary izahay hazavana sy hafanana izay voaray. Tsy mba ady no famandrà fa ady amin'ny ratsy fanahy. Andresy lahatra izay tsy mino, ampatsiahy ireo izay manadina, fa ny filazany tsara no ampinga. Asambarana sy fifaliana, fahasoavana ary fitahiana no nameno ireo taona maro nitoriana ny filazany tsara.
ny vavako itoro ny fahamarinanao mandrakariva, ny molotro iobiny indrafonao maraina sy ariva. Tsy hitsahatra ao ny ankalazanao, anandratra trano ny anaranao. Tsy hijanonao manambara ny mombanao, fa mendrika izany ianao ry Jesosy. Ny lelako ilaza izay rehetra vitanao sy ny fahagagana nataonao tamin'ny olonao, dia izao ankalaza fa tsara loatra ianao, fa fahazavana no ao anatiko ao. Tsy aotra ao ny joro vavolombelonao, na aiza na inona atao. Ny ompo tsara indrindra no atolotra anao Jesosy, fa tena tsara rindra ny fiainanay eto. Ny laza ho anao irery, satria izahay tsy very, manana anao tompo mahery. Ny vavako itory. mahery ny tompontsika misaotra an'Andriamanitra lehibe isika tamin'ny fahatanteran'ny torotenan-kira nandritra ity aladiny amay ity. Mino izahay fa ny fotoanan'io
dia fotoana isoratra eo amin'ny tantaram-piainanao aram-panahy. Hotsarovana manokana ity fa 14 novambra 2024 ity, satria mety androany ianao no nanapa-kevitra ny ampitoetra tanteraka ny fonao ao amin'ny tompo, na efa nitoetra ianao fa manavao ny fanoloran-tenanao azy ianao, ka vao maika anamafiorina izany fitoeranao ao amin'ny tompo izany. Amaranantsika azy dia hiaraka ivavaksika. Andriamanitra o tomponay, dera laza voninahitra ho anao irery, satria matsiaro be fitiavana ianao, ary misy fotoana mety manalavitra anao zay, fa tonga ny fotoana hitoeranay aminao, atokisanay anao tanteraka. Ny fiainanay dia tsy anana aiai intsony, tsy ho be fanahiny, tsy ho be tahotra eo amin'ny fiainanay. Mitoera tianay Tompo. Amen. Ho azy irery ny dera sy ny laza ary ny voninahitra mandrakizay. Iroso amin'ny fotoana hitondrana ambavaka ny antoko-pihira Ambavahadimitafo isika izao. Toy izao ny fizotrany fotoana izany, hisy hira hitarika atsika amin'izay, ka mihira ny antoko-pihira ny andiny voalohany dia misy tompony anjara amin'ny vavaka voalohany. Vita ny vavaka dia misy andiny faharoa hoventsony ny antoko-pihira, ary aorianan'izay dia misy tompony anjara anao mivavaka faharoa. Vita izay dia ho faranana ilay hira. Ilay hira mitondra ny lohateny hoe apetrao apetrao eo an-tanany. Apetrao eo an-tanany izay ho ampitsinao, apetrao eo an-tanany izay rehetra ho avinao minofy efa fantany, ka aza mierikeriky intsony fa aoka amin'ny fonao ho tony. Izay zavatra ataonao, apetrao eo aminy, izay rehetra fikasanao minofy efa alaminy, ka aza mitomanimany fizany ny fomba ny tany, fa atolory azy hatrany ny olanao fahovahany. Ka minoso matoky fainy ny zavatra rehetra, aza kivina resy fa ny heriny tsy voafetra, ka mifalisy masahi mijoro mitraka, aza malifa matoky izy tay ny fosy fanahy.
mivavaka izay tompo amin'izao ora sy fotoana izao. Eny miantoraka aminao indrindra izahay, satria tsy sahampanay tompo ny fitiavanao anay ka namsambaravoara ary zao tontolo zao, ary tafiditra ao anatin'izany ny fiainanay sy ny fiangonanao. Dia misaotra no ny afatra nampitondrainao ny tanoranao tompo, fa tafatoetra ao aminao tokoa tompo ny fonay, ka naraovinanao ny fiavinao eny amin'ny raon'ny lanitra tompo. Dia mitoetra tsy manana iahy izahay, satria efa nomaninao ary efa vonona amin'izao ora sy fotoana izao sy amin'ny androm-piainanay rehetra, satria ny teninao nefa nampiorona ary nampitoetra anay. Mba ho fiainanay tsirairay avy n'izany tompo, ho fiainany fiangonanao, ka atsiarovanay mandrakariva fa ianao le tompo tianay, ianao le nanotra ny ay tao ambony azo fijalianao famonjenanay. Dia momba anay mandrakariva ambara-pahatonga ny fahataperan'izao tontolo izao. Vanim-potoana lava nefa izany tompo, kanefa fohy indrindra ihany koa, satria tsy misy mahalala ny fiavianao, fa indreto izay tompo maneho ny fahavononanay, ankatoy ny afatra ankirana ampitondrainao ny tanoranao, ka ihira sy ankalaza ny anaranao na amin'ny mora fa indrindra amin'ny sarotra eo amin'ny fiainanay. Amin'ny anaranao Jesosy nanononanay izany mivavaka izany. Amen. Apetrao eo aminy zay rehetra fikasanao, mino fifalaminy. Kaza mitomanimany fa izany no fombany tany, vatolory azy hatrany ny olanao faovahany. Tompo, miantoraka aminao indrindra ihany koa izay ankehitriny, mba hombanao sy hitahinao ny sehatra rehetra ankalazana ny anaranao any amin'ny sampana sy ny fikambanana maro samihafa, eo anivon'ny fiangonana manontolo, indrindra anatin'ireny antoko-pihira entina manome voninahitra anao eto anivon'ny fiangonanao ireny. Avana manokana amin'izany tompo ny antoko-pihira Ambavahadimitafo, izay manatanteraka izao fanompam-pivavahana izao, itona nambavaka ny asa fitohinan'ny filazantsara izay nifidiananao azy ireo ka nyrahanao azy. Isaorananao tompo ny amin'ny tanteraka tamin'ity anio ity, ary mbola kinina feonao ampilatananao ny amin'izay mbola nyrahanao azy ireo, mandra-piavinao Jesosy eny amin'ny raon'ny lanitra, ka amin'ny talenta izay nitahinao azy ireo, indrindra amin'ny alalan'ny hira, dia ataonao olona maro any amin'ny fanjakanao n'izy ireo, indrindra amin'izao anio izao. Vavaka manokana tompo ho an'ny mpikambana tsirairay avy, ho an'ny birao izay mitarika azy ireo, ianao nanafana ny fon'izy ireo tompo, ka na eo raha izay mety fisambaravoarana amin'ny mahatanora azy ireo, dia atao fitafatoetra aminao ny fon'izy ireo tompo, ka ho vonina sy tanteraka ny voninahitra anao, indrindra amin'izao vanim-potoana ny fahatanorana izao. Angataka fahasalamana sy hery, indrindra finoana matanjaka sy fitiavana ho azy ireo, atonga azoko tena iorona amin'ny fahatokinanao tompo, ka nefa amin'ny njoto ampitiavana amin'ny finoana niraka nampanaovanao azy ireo, dia ny hira sy anome voninahitra anao, hitaona olona maro any amin'ny fanjakanao, ary izy ireo nitaridarana amin'izany. Misaotra tompo,
Amen. Mivavaka ihany koa izay tompo ankehitriny ho an'ny fiangonanao manontolo manomboka any amin'ny foibe FJKM izany izay tarihan'ny filohan'ny Braony mpiandraikitra foibe. Ianao nomba azy omba ireo mpiara-miasa aminy, omba ny mpitarika aty anivon'ny synodam-paritany izay tarihan'ny présidence synodale, omba aty anivon'ny fiangonana amin'ny alalan'ireo ambaratonga mandrafitra maro samihafa dia ny mpandray ny fanasan'ny tompo ny mpihevitra ra ary ny Braony fiangonanao. Omba ireo sampanasa ary asa, ireo fikambanana samihafa mba tonga nahiritra tokoa ho vava iray sy ho saina iray hiarakalaza ny anaranao ny Andriamanitra rain'i Jesoa Kristy tomponay. Ka ny fiandrasany ny fiavianao tompo dia ho tanterahanay tokoa amin'ny finoana sy ny fanantenana ary ampifaliana izany. Mivavaka manokana tompo ho an'izay rehetra ao anatin'ny ady sarotra ankehitriny, tojo aretina ao anatin'ny fahasahianana eto anivon'ny fiangonana izy ankehitriny na any atokantrano, eny misy any any amin'ny toeram-pitsapony. Tompo ataovy tafatoetra ao aminao koa ny fony izy ireny, ka tsy arovany mandrakariva fa na eo aran'ny rofy, na eo aran'ny manaintaina, na eo aran'ny sedra izay tsy maintsy ho sedraina, eo anirany ianao Jesosy manomana azy ireny ary mitantana sy mivimbina azy azahoany manome voninahitra anao. Ko ireo asan'ny fiangonanao rehetra tompo dia mba ambino izany mba ho fanomezam-boninahitra anao ary atonga vokatsoa ary tarika olona maro any amin'ny fanjakanao. Fa mivavaka indrindra izay tompo satria maro aminay koa ny manana fanahina amin'izao fiainana izao, na eo amin'ny lafin'ny fiaina tokantrano izany, na eo amin'ny asa fivelomana izany, na amin'ny sehatra hafa indrindra ihany koa. Tompo ianao mivavaka mangina izay mipololotra fa ty ampon'ny vahoakanao, fa ho any amin'iza moa izay tompony atoraka fa tsy ho any aminao irery ihany. Tompo tianay io alady miavaka koa izao an'io izao satria manerana ny sahany FJKM dia fotoana manokana hitondranam-bavaka ny fitantanana ny fanana ny fiangonanao manomboka hatrany amin'ny foibe sy ny synodam-paritany hatrany amin'ny isam-pitandremana. Ianao tompo ny omba ny tompona andraikitra tsiraray avy azahoanay mikajy mikarakara tokoa ireny fotodrafitrasa fitaovana nomenao anay ireny no entina manome voninahitra anao.
mangataka tolotsaina fahendrena tompo vazahoana mahantanteraka izany tokoa satria fanomezan-dehibe nomena ho an'ny fiangonanao izany. Ry tompo tianay io, mbola mahazo izay rehetra tiana hiantorahana aminao. Tsy taoko nafenina aminao tompo ny zava-misy manerana n'izao tontolo izao. Eo ny fahantrana, eo ny tsy fandriam-pahalemana, eo ny fivaovan'ny toetrandro, fa indrindra ny fipariahan'ny valana retina manerana n'izao tontolo izao. Io tompo tianay io, tanterao aminay tokoa ny teninao fa manana hevitra hiverena ny fiainanay tokoa ianao, dia hevitra hitondra fiadanana fa tsy losy. Koa ampaherezy mandrakarivo izay tompo, hitandrina ampaherezy mandrakarivo izay anaiky ny fandaminanao sy ny torolalina izay omenao, fa indrindra ampianaro izay tena hiaina sy velona ny fitiavana ny namanay tahaka ny tenanay. Dia tianay tompo ny ampiombona izao vavaka izao amin'ilay vavaka nampianaronao manao hoe rainay izay ny andafy mamasiny ny mananao tonga ny fanjakanao atao ny sitraponao ety an-tantaky ny mindanitra misy anasazoanay ary namilany tahaka namilana izay nyrika taminay ary aza mitondra anay amin'ny fakapana manafanay amin'ny ratsy anao ny fanjakana sy ny hery ary voninahitra mandrakizay. Amen. Entina amaranana tanteraka izao toriteny sy fitondrana ambavaka izao dia mety raha nonona ny firarintsoa sy fampahirezana ho antsika rehetra tonga nandray ny tenin'Andriamanitra amin'ity anio ity, ka isy irairay ataony antoko-pihira hitondra ny lohateny hoe Sodrano. Fa ny Andriamanitra ny fiadanana ny hamasina anareo samy ho tanteraka, ka aoka ho arovana avokoa ny fanahinareo, ny ainareo ary ny tenanareo. Ho tanteraka ka tsy hanatsiny amin'ny fiavian'i Jesosy Kristy tompontsika. Sodrano. Cristi tumpuci
isika minan'andriamanitra iray izay tsotra atao anaty sy ny tany ary ny zavatra rehetra na ny hitana sy ary ny Jesosy Kristy tompo iray zanak'Andriamanitra nateraka indray taloha izao rehetra izao mazava fa mazava Andriamanitra tokoa vavan'Andriamanitra nateraka fa tsy natao indray ny zavatra rehetra izy nahary izy izao tontolo izao nolatsika olombelona sady famonjenantsika dia ny nafitanenanitra izy ary natao ny fanahy masina nofo ahafahana Kristy dia tonga olona izy nombola tao ny asijaliana ny fanafitanantsika tananapahana ny tikovakatra izy maty izy ka nalevina nitsanga tambaty tamin'ny andro fahatelo ary izay voasoratra izy niakatra amin'Andriamanitra izy ary mipetraka tanakavanan'iray avy any miavin'indray amin'ny voninahitra itsara ny velona sy ny maty ary mandrakizay fanjakana isika mino fanahy masina tombo sady tamin'ny iray izay araka amin'ndraisy ny zanaka ka itsaoka sakarazay miaraka amin'ndraisy ny zanaka izy dia miteny tavamampaminany isika mino fiainana iray masina miomana ny fanambarany apôstôly ary manerana izao tontolo izao isika manaiky ny batisa iray ny famelan-keloka sady manantena ny fitsangana amin'ny maty ary ny fiainana mandrakizay amen. Afaka mipetraka isika to. Izao dia tonga amin'ny filazan'ny raharahany fiangonana isika koa mangataka ny tompony andraikitra amin'izany. Izay ao fanarana dia fiara-miarabaka iray aman-dreny ilanolotra ny zanany Ambavahadimita ary faharamiarabaka koa ny antokom-pihira dia nanateraka ny alaza ny antokom-pihira anio. Tahak'izao na raha ny fiangonantsika miavana. Izany dia tomboka amin'ny famakiana ireo taratasy maro samihafa izay voaray am-piaratanana. Avy eo izy ny fandraisam-pitenenana, fampitanana ataon'ny mpikambana ao amin'ny tany ketsa, ny mpikambana ao amin'ny sampana lehilahy kristianina ary ny mpikambana ao amin'ny SDG. Ary dia andray aman-dreny mpitandrina no amarana ny raharahany fiangonantsika androany. Fampatsiahivana, ampatsivantsika sampanasa asa na voamiery mba hamerina ny fitsiara 2024 ho an'izay mbola tsy nahantanteraka izany. Ampatsivony koa tsika bandra ny fanasan'ny tompo hijanona vetivety mba hahafahana mizara ny teti-bolan'ny fiangonana 2024. Ary ampatsivontsika mpikambana birao am-piangonana fa isy ny fivelon'ny birao zo tanterahana aorianan'izao fanompi-pivavahana maraina izao. Taratasy fisaorana. Fifaliana ho an'ny foibe FJKM ny manoratra izao taratasy izao ho fanehoana fankasitrahana manokana ho anareo tamin'ny raisanareo anjara fanampiana tamin'ny fanompi-pivavahana izay nitanterahana teny Trondrombe ny alahady 17 Oktobra 2024. Ny foibe arsive sy ny tranom-bato FJKM ao anatin'ny fankalazana an'Andriamanitra dia ahafahany manasa antsika hanatrika ny fampirantiana ny tantaran'ireo mpampianatra FJKM izay ho tanterahana ao amin'ny efitrano 24 ny 9 ka hatramin'ny 7 Novambra 2024. Hanatrika ny rindran-kira faly midirin'ilay Mesia izay rahana amin'ireo zanaky ny fiangonana Martiora izay ho tanterahana ny alahady 20 Novambra 2024 manomboka amin'ny 3 oratolakandro ao amin'ny FJKM hatramin'ny vato faravohatra. Ary hanatrika ny fanofanana ho an'ny kristianina FJKM ny 13 ka hatramin'ny 19 Novambra 2024 ao amin'ny efitrano Ray Soronjato ao amin'ny foibe FJKM Analakely. Avy amin'ny fikambana mpitandrina misotro ronono sy mivadina velany maty. Tonga indray ny fotoana mialohan'ny Krismasy izay fotoana fanatanterahana mpitandrina misotro ronono sy mivadina velany maty ny amin'ny fiangonana Ambavaka izay ho tanterahana ao amin'ny FJKM Ambavahadimitafo ny talata 7 Desambra 2024 manomboka amin'ny 7 sasany maraina.
ho fampandrosona ny asan'ny sampana mpanazava stily ny fivorian'ny komity lehibe sampaty ao amin'ny synodam-paritany antany arivatsinanana dia antanteraka fivoriana ny asabotsy 20 novambra 2024 manomboka amin'ny 7 maraina eny amin'ny FJKM isoavina fiavaozana. Fifaliana ho anay borao NSTK faritra Varatrandohalo ny miantso ny tanora kristiana rehetra mba ho tonga amin'ny tontolo andro tiderana iarahana amin'ny tanora eto amin'ny faritra Varatrandohalo. Izany to tanterahana ny sabotsy 7 novambra 2024 manomboka amin'ny 7 sasany maraina ao amin'ny FJKM Betela Sud Ambohipo. Avy amin'ny sampana fifoazana synodam-paritany Antananarivo Atsinanana. Ny borao synodam-paritany fifoazana dia mamangy antsika isam-pitandremana. Ny fotoana manaraka dia ny 12 ka hatramin'ny 17 novambra izay anatanterantsika ny ikatesa FIFA sy ny stage bloqué ao amin'ny Toby Ambohibao. Noho ny fahasoavan'Andriamanitra dia mankalaza ny jobily fa 520 taona nampitandrina an'Andriamatorako to ansoetina kaleba mpitandrina vady izay folohan'ny sekoly alato foibe FJKM sady mpandarano foibe FFPM foibe isika amin'ity taona 2024 ity. Ny taon-jobily dia efa nosokafana tamin'ny alady 20 martsa 2024 ary ny famaranana dia ho tanterahana ny alady 20 desambra 2024 ho avy izao. Mariana fa izy dia mpiasongonana izay sy manana fitandremana. Avy amin'ny komety paritany faritra Analamanga afovoany. Manasantsika mpifaliana hiaran-kalazan'Andriamanitra sy ametraka eo ambanin'ny fitahiny itao ampiasana 2024 ka hatramin'ny 2024 izay hitsidika sy ny taom-pitezana 2024 sy 2024. Izany dia arahana fotoam-pivavahana izay tanterahana ny alady 20 novambra 2024 manomboka amin'ny 2 sasany tolakandro ao amin'ny FJKM Andrainarivo Fahasoavana. Ny fitandremana antanety be fitiavana dia faly manasantsika hialom-bombavaka sy ankalazan'Andriamanitra noho ny jobily fa 50 taona sy ho fandraisan-tanana ny mpitandrina rahabarin'irina mianakavy izay ho tanterahana ny sabotsy 20 novambra 2024 sy ny alady 20 novambra 2024 samy hanomboka amin'ny 7 sasany maraina. Ho fanomezam-boninahitran'Andriamanitra noho ny jobily faha 100 taona ny joron'ny sampana sekoly alady eto amin'ny FJKM Andrainarivo Fahasoavana dia isy ny fotoana izay tanterahana ny sabotsy 12 desambra 2024 manomboka amin'ny 7 maraina fanompo-pivavahana izay tarihan'ny sampana sekoly alady ary ny alady 12 desambra manomboka amin'ny 7 maraina eo an-teorana ihany fanompo-pivavahana ho famaranana ny jobily volamena faharoa. Ny FJKM Ambohim-piainana fahazavana dia faly manasantsika hiara-me voninahitra an'Andriamanitra noho ny 70 taona nampitandrina sy ny 520 taona niarahana ny asa teo amin'ny mpitandrina Andriamatorako toy ny raim-bety moa mianakavy sy ny fiangonana izay ho tanterahana ny alakamisy 20 novambra 2024 manomboka amin'ny 7 sasany maraina ny fotoana izay tarihan'ny synoda paritany. Ny FJKM hianan-jakana fanavozana sy ny komitiny jobily volafotsy dia faly manasantsika hiara-iombom-bavaka amin'izy ireo ny sabotsy 17 novambra 2024 manomboka amin'ny 7 sasany maraina sy ny alady 20 novambra 2024 fotoana izay tarihan'ny reny fiangonana izay hanomboka amin'ny 7 sasany maraina ihany koa. Ny FJKM foibe ny synodam-paritany Antananarivo Atsinanana ny faritra Varatrandohalo ny fitandremana rano voamaritio ny komity fandraisan-tanana dia faly manasantsika ny amin'ny fanatrehana ny fanompo-pivavahana izay fisaorana an'Andriamanitra sady fandraisan-tanana ny mpitandrina Andriamatorako tondra jaobery ny vady sy ny zanany izay ho tanterahana ny sabotsy 17 novambra 2024 manomboka amin'ny 7 sasany maraina.
ny voameran'ny fanatsara eto amin'ny fitandremana misy atsika dia mampahatsiahy fa mitoisaky ny rady voalohany sy fahatelo ny fikarakarana ny fanavozana karatry ny mpandray koa manasantsika mpandray arak'izany hitondra saritapakaroa sy ilay karatra mavokely mba hahafahana manatanteraka ny fanavozana ho antsika izay mila fanazavana fanampiny dia asaina anatona ny voamiera ao amin'ny tokotany eo atsinanana isaky ny alahady fandraisana ny mpikambana ao amin'ny antoko-pira antsana Ambavahadimitafo dia anatanteraka fianarankira anio alahady 14 novambra 2024 manomboka amin'ny 3 ora tolakandro ao amin'ny tokantrano misy lofosirara-dizaina ao andohan'ny Mandriseza. Ny mpikambana ao amin'ny antoko-pira miasa fia dia hialatrira aoriana ny fanompirovana maraina ka ao amin'ny lokal skoty no anatanterahana ny fianarankira. Misy koa ny famerenan-kira izay tanterahana ny sabotsy ariva ho avy izao manomboka amin'ny 2 ora tolakandro ao amin'ny lokal skoty ihany. Izay maniry mpikambana dia angaviana mba hamonjy ireo fotoana roa samihafa ireo. Ny sampana lehilahy kristianina dia natanteraka vokatra fanao isan-taona izay ho tanterahan'izy ireo amin'ny alahady 20 novambra ho avy izao. Izany dia ahafahan'izy ireo manatanteraka ny asa fanompoana izay anyrano tompo azy. Taratasy avy amin'ny FJK. Ilazany isika mpikambana rehetra fa tsy misy ny famerenana an'io fa manotrona ny FJK isika an'io tolakandro. Ampatsahivina ny iray aman-dren'ny mpianatra sy ny mpampianatra ary ny mpianatra ao amin'ny STA fa ny fanadinana sekoly alahady hitanterahana ny alahady 20 novambra 2024 manomboka amin'ny 9 ora maraina eto amin'ny trano fiangonantsika. Ny sampana fifoasana dia mampahatsiahy antsika fa misy ny asa sy fampiarezana aoriana ny fanompirovana izao maraina izao. Ilazana ny mpiomana ny mpiandry fa nisan-keritaona ny fifoasana Antananarivo atsinanana dia ho tanterahana ny 20 ka hatramin'ny 20 novambra 2024 ho avy izao izay atao eny Ambatomanga. Io daty 20 novambra ihany koa no anokanana ho mpiandry ny mpiandry andiany aro. Atsona ny lola sy ny dekona ao sikajy andro fa isy ny fanomana parasy ho tanterahana ny sabotsy 20 novambra ho avy izao ao amin'ny akany ralibera manomboka amin'ny 7 ora maraina. Izany dia ahafahantsika manatanteraka sy miatrika ny asa fanompoana izay tanterahana ny alahady 20 novambra sy ny alahady 20 novambra ho avy izao. Taratasy avy amin'ny sekoly tanketsa. Ilazany isika rehetra mpikambana mba hijanona fa no famerenan-kira isika aoriana ny fanompimpivavahana izao maraina izao eto amin'ny trano fiangonantsika. Ny fivorian'ny komity lehibe ny synodam-paritany SPA12 dia atao eny amin'ny FJKM Ambavahadimitafo Ambohipo ny talata 2 novambra 2024 manomboka amin'ny 7 ora maraina. Koa miantso ny ray aman-dren'ny mpitandrina sy ny dekona roa voatendry mba hanatrika izany fivoriana izany. Ny sampana tanora kristiana dia anatanteraka lalao fifananana soratra masina sy tenin'Andriamanitra na question pour un chrétien izay ho tanterahana ny eo arivo manomboka amin'ny 2 ora tolakandro eto amin'ny trano fiangonantsika. Mbola afaka misoratra anarana isika ny mpikambana STK indrindra izay maniry andray anjara amin'izany fifananana izany. Fisoratana anarana izay ho tanterahana aorian'izao fanompoavana maraina izao. Ary farany fa tsy mikely indrindra taratasy avy amin'ny dorokasy. Ampatsifiny tsika mpikambana amin'ny dorokasy fa ny fivoriana izay fanoantsika dia ho tanterahantsika ny talata 11 novambra 2024 manomboka amin'ny 2 ora tolakandro ao amin'ny akany ralibera Daniel. Ny mitarika amin'ny fotoana dia ramatoa Rasolo Voangy. Dia tahak'izay na raha fiangonantsika ry havana ho an'Andriamanitra ny voninahitra. Mbola fanomeravantsika amin'ny anaran'ny tompo ry havana. Izy amin'ny sekoly taniketsa dia manana fanitarana fohy mahakasika ny lahady voalohan'ny adventa izay fotoana fandraisana anjara fanompoana any ankizy ao amin'ny sekoly taniketsa anatanterahana ny antsakira advento
efa ao anatin'ny fanomanana tanteraka an'izany amin'izao fotoan'izao manentana antsika mpikambana mba anaraka tsany ny toromarika ro tonga hianatrira azoto an-trano ary koa manentana antsika ray aman-dreny mba hampirisika ireo zanantsika ary indrindrindrindra antsika fiangonana dia ny amin'ny fitondranam-bavaka mba hatanterahany fotoana azahoantsika hainy mpanavavao indray satria efa voasoratra hoe mira fiderana ho an'i Jehova ary mankalaza an'Andriamanitra amin'ny lokana an'Andriamanitra iray ihany ny voninahitra. Amen. Izay eo sampana lehilahy kristianina dia manantitra ny efa voalaza tamin'ny filazanjara teo natanteraka ny vokatra amin'ny raika amby roapolo novambra ho avy izao. I raha malala moa zavatra nandalovan'ny tsika tsirairay avy ny sampana ny fiangonana nandritra izay fotoana izay dia manentana antsika mba handray anjara amin'ny vokatry ny sampana lehilahy kristianina io araka ny voalaza hoe io no entina hikarakarana entina etsihana mandritra ny taona anankiray. Dia valopy ihany moa no atao amin'io efa nanomboka androambony sy ny fizarana valopy dia amin'ny heriny dia tsy maninona na tsy mahazo valopy ara fa dia manatona amin'ny lahady amin'ny raika amby roapolo. Manararaotra ihany koa manentana atsika lehilahy eto amin'ny fitandremana maromaro ihany tsika eto amin'izao fotoana izao ny sampana lehilahy kristianina izay tena anatin'ny fikambanana dia eo amin'ny 10 raha 10 izany raha mijerentsika atao am-piangonana mbola vitsy dia vitsy fa dia manentana antsika lehilahy kristianina manentana antsika lehilahy mba hiditra ao anatin'le sampana lehilahy kristianina. Dia fara moa tokoa ho antsika ao amin'ny sy mpikambana dia manasa antsika mba hijanona kely eo amin'ny tokotany atsinanana rehefa mindravo izao fotoam-pivavahana izao. Ho an'Andriamanitra irery ihany ny voninahitra misaotra indrindra tompoko. Faly miarahaba anareo amin'ny anaran'ny Tompo dia faly miarahaba koa anareo izay notain'Andriamanitra manokana androany dia fianakaviana natanteraka amin'ny Batisa sy ny Ama tamin'ny fianarana ity. Mandray fitenenana eto solotenan'ny sampana tanora kristianina araka ny efa nampilazana anareo tamin'ny filazanjara teo dia androany ilay fotoana anatanterahana ny lalao fifaninanana question pour un chrétien dia ny voalohateny dia misaotra aloha misaotra antsika rehetra izay efa nisoratra anarana andray anjara amin'ny lalao dia mbola manentana sy manasa anareo fa mbola afaka misoratra anarana isika androany mbola afaka mandray anaranareo izay. Dia faharoa manarak'izay dia misaotra ihany koa any sampana sy isika fiangonana izay efa nanokana ny amin'ny rahariva hoe fanotrina amin'ny estike dia mbola manasa antsika fiangonana trano tompoko anotrina an'izany fotoana izany anohana ihany koa ireo mpilalao izay hiady anjara rahariva dia ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra. Misaotra tompoko. Arahaba ilay masoavana ny tompo ombanao izany fiarabany anjely izany aho no amehezana ireo fiarabana sy firaritsoa atao antsika rehetra tamin'ity an'ity rehetra fianakaviana manotanjana Batisa rehetra tanoratsika atao ny antopira ho antsika rehetra sy miala mivavaka amin'izao an'io izao. Nefa riavako mahita vahiny maromaro eto dia mba manasapitiavana antsika rehetra riavana izay vahiny reto ity an'ity amitsanana ny toerana izay misy vahiny. Secara berarti pelajaran pasal. Ini sekali lagi waktu di satu bahan dalam hal kan selalu bisa. Jadi tujuh yang barang mana kalimat, kami cara sedang nabi
izoana novambra misy ny fotoana azy manaovanareo aza misalasala fa misokatra manakareona ny fiangonana Ambavahadimitafo hamahafinaritra ary fifalinaonay miarana vavakamo rano fiavananfo aminareo afaka mipetraka anirevana dia atao hoe solotena ny vahiny kanefa ihany koa misy ny fiangonana izay miara-maroso amintsika teny avy any amin'ny FJKM Soavina fiorenana izany omelohan'ny mbolangola izy raha fanetana amin'izao an'io zao dia manasa azy ireo mba hizory ity satria anina teny firaretso izay atao tia fiangonana izy io hidakajao ny vaty zany avy ny soavina manasa anareo amin'izao tiangonana toko ary avy anjara fitenizana. dia ndiavana dia hoampomona miarotana ihany koa ny fitiavana ny asa tsara sy sy fahasoavana avy eo amin'ny tompo naitinyantsika atrany ny asa anatin'ny fiangonana miara-maroso ny havana izay iombona ny FJKM Ambavahadimitafo sy ny FJKM Soavina fiorenana araka ny fandamina sy fandam-pahatsara na rivatsinanana dia nosokafana tamin'ny fiangonana tamin'ny aogositra raika roapolo sy roa arivo tena soavina izany izay nandraisana ireo anjara ihany koa famanginanay tena toerana tamin'izany nateraka tamin'izany zany nivaty fejoro ny asa izay miongonana ny fampiarahana mba anamarihana izany fiaraha-mandroso ao anatin'ny mahafiangonana ny fiangonana izany betsaka ny zavatra maro samihafa tao ny fotoana tao ny ariarahana tao ny avizanana tao ny fivoriana maro samihafa na riavana izay tsy andraisan'laina ary tsy misy mahasamba izany na atambatra aza ny arena ny zao dia tsy haisandaina ny fotoana ny eritreritra ny fieverana ao ihany koa ny vola izay entinareo Ambavahadimitafo na ny tamperaka niara-niombona taminay izany fiaraha nanorona ny asa miongonana izany natomboka tamin'ny trano fidiovana izany ka arakarafitara satria tsy isandaina ny zavatra rehetrarehetra dia lehibe fa enaka ny andininy fahafolo no entina manatanteraka ary anampiarahana fisaorana dehibe Andriamanitra tsy mba tsy marina fanadimy ny asa ireo fitiavana izay nafirinareo voninahitynariny teo ampantanterahana izany asa izany satria sitraka tena indrindra ny zavatra vita hatreto tao anatin'izany miavana raha vinavinaina ny asa izay tanterahana raha miveriny fiangonana fa raika akefotapisa ariary nivinavina ny asa natao dia niangavy ampiavana ny teknisiana tetonareo FJKM Ambavahadimitafo dia tonga nidina ho 7 ariary ny vinavina asa tamin'izany tamin'ny fidiovana izany tao anatin'izay vita sy anenakary dia manodidina ny 5 sy 5 ariary atao anatin'izany 5 sy 5 ariary zany dia miverina fa tsy poly samitsafony asa riavana no tanteraka tamin'izany izy haiko Soavina fiorenana dia nandray anjara tamin'izany tsy afaka hitenitsika hoe hotinina na hotinina zavatra nitangako fa sary kosa nolaza riavana ary akasarana nareo tsy tanteraka fa lasaka no izay vitanareo nanao Soavina fiorenana ary zany dia manentinareo anatanteraka ny tenin'i Jesosy mbola ao matio tonga dia mirokola manao hoe arak'izay manatanareo tamin'ny detorahako kely indrindra ireto noratonareo tamiko dia akasarana itonareo riavana andany rehetra izany inona lay letorisanjato mbola miary antsika ao anatin'izany ny fanatsarana maro samihafa ny fantokoana ka ny loko eo ivelany dia atao loko asa fangarana eo amin'ny roapolo eo zany atao lokoloko fotsy ny samyny fiangonana ny ao anatiny dia atao loko izay loko afangaro menaka mazava azy dia eo amin'ny eo le izy ao anatin'izany ihany koa zany ny fety na ny arisanina atao zy ary misy koa zany ny fanatsarana ny tafo mba iarovana amin'ny orona sy nydividoza dia mbola misy kasikety zany ataon'ny tafo dia atao ihany koa zany ny panina nampiarana amin'izany ao anatin'izany ihany koa zany ny vinavinaina mba tsy ny fahasairana maro samihafa sy ny tenenina hoe arakaiza na santany olona manao karama ohatr'izany dia miverina hoe ny atao anatin'ilay vily fandamina ihany koa ny mety solonasa manety 10 andro
ka miodidina zany ny raikatokisa manelikely eo ny fitalin'ny asa telopolo isan-jato mbola fitaina. Mbola misy fitaovana tavela ny avanao arak'izay efa nometsika tsirairay avy a. Mbola misy simenitra 13 lasako ao a mbola avy besaina amin'izay mbola anontana azy. Maninona nga mitetiny ngamatsika hoe maninona ny be loatra lay somary 13 lasaka ty be ihany zany hoe simenitra 13 lasaka tavelo zany. Angambany azo navalady ny kely hoe tahaka an'ilay olona nambola tômôbily io dia rehefa nanontany ny tokony fiara hoe visa hoe tompony asa dia fary mihitsy ny olona nanao azy nanao hoe ny blanc ara mbola misy ambony tao. Ka ahoana moa no mbola misy ambony an'ilay a simenitra satria zany nisy zavokony nampiasana simenitra nefa ny tsy mifanaraka tamin'ny nampiasana azy dia zay mbola natovela ny simenitra tao anatin'izany. Dia sary manao ny tompo mbola misy any teo ny asa zay mianjy. Raha tena marina ao anaty zamekolana miara-mamoto izao dia lirarina misy kepa no fotoana satria zay zany no anjarantsika ao anaty zampiarahana zao. Mety lafo manahirana ny eviny ny covid-19 nefa kosany raha izay manokana tao favola fiorenana dia misy lafo natsarana ihany satria nandasany tombo lavalava lay fiarahana sady indrindra misy trano ny fitiavana io lehibe zay tia sandaina izany izany monty natananazy hoe ary teo azy naretina nambolanamanana isika ao anatin'izany dia nahazo tombony any teo favolafiorenana ao anatin'izany rehetra izany. Ny asa fiangonana iavana dia mbola misy 30 isan-jato. Zao nefa ny tenin'i Jesoa Kristy araka ny Matio 7:5 hoe raha misy manelanareo andeha mailo ray dia mandehana miaraka aminy mailo roa. Angatahana iavana fa mbola misy asa ihany koa dia mitsanjo saina eo ambony ilay trano zavokasa tanterahana dia mangataka fitiavana anareo. Tsy izay efa vola fiorenana na ny fiangonana miara-manosy no manelanareo fa ny teny nypôrapôrtely ihany koa arak'izay tao mipolitanina faharoa teo fadio dia manao hoe ny fitiavana Kristy no manery anay. Izany fitiavana Kristy manery anareo zany diavana ary efa hita anay miaina anay tsaka anay mangatahana aminareo ihany koa ka ao anatiny zao famaranana fiara-miara-manosy ny fiangonana zao dia andeha mbola nomaiky faharoa isika akoatra ny 30 isan-jato eo aloha dia voninahitra iavana manandriamanitra lehibe any dia akasitara tanteraka ianareo amin'nyangonana eo ambafinatanina tamezana ilay fotoana izay tsy ao anatin'ny programanareo kory kanefa namianay zao anatyilena zao dia mifampapitra marina ao amin'ny fonareo iavana Jesoa Kristy satria izy dia tena fahasoavana izy le efa nanompo fonareo ary materaka anareo ka nanay anareo mba ho fonenany eo kafampifetra marina tokoanareo eo filasana ny tompo vonafandriamanitra lehibe any. Amen. Isaorantsika moa mandomandriamanitra tamin'ny asa rehetra izay vita tao anatin'izay fiangonana miara-manosy zay ary isaorantsika fiangonana manontolo dia nareo fisaorantsika tamin'ny faresantsika mivana madidika ao anatin'izany. Saromarena angambana fa natao fiangonana miara-manosy fandaminana ataon'ny sodavatany amin'ny alalan'ny sampanasa fitorona filazana tsara na FF zany. Dia fotoana fotoana ny fandamina izy ireo zany. Dia tsika manokana miaraka ny soavana dia mifarana amin'ny titirotily avy tamin'ny taona ho avy indray fiangonana hafa ny miara-manosy amintsika. Andriamanitra fotoantsika mety tsy tambavaka zany asa rehetra zany satria zay tena zava-dehibe ray aman'ireo fiangonana miara-manosy mifampitonga ambavaka tsika. Fa nisy ny vita natahantsika amin'ny mbola izy ihany zavatra zao namiaraka asa kanefa tena zava-dehibe zao hoe fanerenay dia mba ny tompo koa mitapatoetra ao anatinareo ka na inona asa na inona didy dia ny tompo aneo mba mitaraka sy ny fiangonana manontolo any amin'izany soavana fiorenana zany satria ny fiangonana miara-manosy dia meva ovy fantompo zay tokontsika kosa dia tsy meva mandrakariva so mandrakizay dia miraso anareo tahiny tompo ampitao amin'ny fiangonana any miteny fireretso sy fampahirezana avanitana sy ny fiangonana eto Ambavahadimitafo. Ny farany avana kanefa tsy mikelikely nanafatra ny tompo Jesoa tamin'ny mpiana amin'ny fahizay manao hoe enareo ny fanasiny tany. Tiako fikoresana amin'izany. Ny tiako fikoresana amin'izany dia zao hoe izaho sy ianao any amin'ny fiarahamonina izay misy antsika rehetrarehetrany dia mitondra tsiro, mitondra fahavokana, mitondra zava-tsotsika any amin'izay rehetra andeharantsika any. Dia lehibe mbo saintsika ely manahoana ny andeharantsika rehetrarehetra amin'izao fotoana zao hoe manerana amin'izao fotoana zao dia tena zava-misy. Tebotebo izao fotoana zao fa miparitaka indray ny valanaretina covid-19.
ny fahantrana sy tatsony zay lazanazy ary raha mivelona Madagasikara tsika dia ohatra hoe zava-kanto atsika raha malagasy rehefa hoe tapitra ny amena dia inona ny azy veloma tsy hoe zao fa tsy sonina retina dia efa manary masika ny akamarony raha efa tsy mitanana tsony efa mandeha daholo zao fietsika rehetrarehetra zao dia avako maraloha ny fidin'Andriamanitra zao sy mba ho fanasy ny tany fa tsy sanatry ny vavaka mpitondra retana ankely rehetra kosamily afaka ny tany isika fa raha mbola misy valana rehetra manerana amin'izao tontolo zao dia mbola tandondroza mandrakariva ny firenentsika ary zao sy alahy tsara rehetratsika tiantehoana ezaka amin'ny tany raha tokosa fa ny irina dia mba ho fianarana tosika any amin'ny isa-tokantrano any amin'ny fiarahamonina any amin'ny fianarana any amin'ny fiasana zay misy atsika dia mahereza rehetra fa ny telo to dia mbola miterana manakateo fa ho fanasiny tany no fianana tomboana sy ny fitarianana ary ny fitariantsika dia Andriamanitra zay mivoninahitra fampanahina tosa mba tsika rehetra azahoantsika manatantera zay tanifentsika tamin'izay rehetra manana. Anavao ny fanoloran-tenantsika isika ry havana amin'ny alalan-drakitra mandritry ny fanatazana-drakitra dia manaraka feo-java-maneno ary eo fitsanganana no ampampianantsika izany.
Ho fanolorana andrakitra ry havana dia ataontsika ny hira fa 3 amby 700. 3 amby 700 amby 700 ny andininy faharoa eo am-pitsanganana. Isaorantsika ny tompo ry havana ny fahatanterantsika izao fampompivavahana tamin'ny anio izao. Efa marana izany sahady isika, azadonoina nefa fa mijanona ny mpandray rehefa vita izao fotoana izao, ahafahana mizara ny teti-bola 2024. Andeha ary isika marana izao fotoana izao ka ataontsika eo am-pitsanganana mialohan'ny tsodrano ny hira fanampy ny 410 ny andininy 1 sy 3. Hira fanampy ny 410 ny andininy 1 sy 3 eo am-pitsanganana.
raisoanao ny ambony an zay atolotra amin'ny anarana Jesosy manao hoe aroany izay maharo anareo mba tsy ho tafitoiny ary metraka anareo tsy any-antsiny anoloany amin'ny voninahiny amin'ny firaviravona man'Andriamanitra tokana mpamonjy antsika amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tompontsika ny voninahitra sy ny fahalebiazana, ny fanjakana sy ny fahefana hatramin'ny taloha indrindra sy ankehitriny ary mandrakizay. Amen. Petraka anareo ariva afaka manjina isika. Ho an'Andriamanitra irerianany ny voninahitra amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Amen.